Raha mbola tsy nandeha akory ny fifidianana ho filoham-pirenena dia efa ny tompo teny fantatra i Andry Rajoelina sy ireo mpiaradia aminy fa izy ireo no lany 9 heriny eo amin'ny fitantanana ny Madagasikara indray. Vidin'ny fifidianana tamin'ny 12 Novambra lasa teo. Fifidianana izay tsara tsindriana trano fa tsy neken'ny rehetra fa natao letrezana sy amboletra tsotrao. Vao nivoaka mpifidianana vonjimaika araka izay napety sy nitiavan'ny seny azy sy ireo mpanome baiko no nivoaka dia efa nisioka sy niseho ho tafavoaky ny ala ny kandida laharana fahatelo sy ny ekipany. Tsy nijanona teto Madagasikara ihany ny firereana sy ny vizauzahoana ary ny fety makotrokotroka nataon'ny antoko TGV nanamariana izay nolazain'izy ireo fa fandresena izay fa nanakoako hatrany Frantsa mihitsy. Tsy tahotra tsy henatra fa dia tao amin'ny Braony Masovony Madagasikara tany an-toerana no nataon'ny lanonana miaraka amin'ny mozika mafy dia mafy ny 15 Novambra lasa teo. Nahazendan'ireo teratany malagasy sy ireo vahoaka ny Frantsa ity zava-nisy ity ka izao niafara tamin'ny fangalana horonan-tsary izao mihitsy. Ankoatra ny tsy fanajana ny mahabrao-mpanjakana ity Masovo ity, mipetraka ihany koa ny fanontaniana hoe Andry Rajoelina sy ny ekipany fa tsy han'ny vahoaka izany Masovo izany no anaovan'izy ireo izay tiany tahaka izao. Mbola tsara ihany koa no manamarika fa ny vahoaka malagasy rehetra tsy TGV daholo ary misy olo-tenan'ny Madagasikara ny Frantsa ny Masovo fa tsy antoko politika akory. Raha ny fandresena tamin'ny fifidianana natao letrezana izay tradradradrainy antoko TGV iny ihany koa no resahina dia tsara no mampatsiahy ny rehetra fa mpifidy 7,5 sy 4 tapitrisa amin'ny vahoaka 20 tapitrisa mahery sy mpifidy 9,703 sy 420 tapitrisa no nifidy azy. Raha io tarehimarika farany io no raisina, mpifidy 9,707 sy 1,4 tapitrisa no tsy nifidy azy. Izany hoe tsy nisy ny atsasa-manila akory. Dia nolazaina fa lany tamin'ny Sambato 15 ny tenany. Izao zavatra ataon'ny Rajoelina sy ny ekipan'izao ve izany ilay tonga amin'ny fitenenana hoe maditsy afa-davony. No tanterahana androany voalohany volana Desambra ny fanambarana ny valiny fitsarana mikasika ny voka-pifidianana. Nambarany fitsarana avy momba lalam-panorenana tamin'izany fa lany tamin'ny Sambato 15 isanjato i Andry Rajoelina. Tsy mahagaga raha ireny no didina voakan'ny HCC ary tsy mahagaga ihany koa ny fandavany ity andrim-panjakana ity ny fangatahan'ny kandida Sitendrandriana Soloneko ny amin'ny tokony hanafoanana iny valim-pifidianana tsy nakasitrahan'ny rehetra iny. Fa izavy marina moa ireo mpikambana eo anivon'ny HCC araka ny fanadihadiana nataon'ny vaovao Tchèque dia olona akaiky ary mpiara-miasa tamin'ny Andry Rajoelina nandritra ny fitaom-pitondrany sy nahafiloam-pirenena azy ny fito amin'ireo mpikambana eo anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Nisy horonan-tsary fohy nibaritaka tamin'ny TikTok ny 14 Aogositra lasa teo nataon'ny Albona Kotoarso fantatra amin'ny anarany hoe Baba izay nanamafy fa i Andry Rajoelina no mifehy ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Profon'izany raha nambarany ity filohan'ny antoko politika madio ity ny fanapahan-kevitry ny HCC mikasika ny fangatahana fanafoanana ny filatsaham-kofidian'i Rajoelina tamin'ny taona 2024. Tsy azo ditsita ihany koa ny fitanilana nataon'ity andrim-panjakana ity tamin'ny kandida laharana fahatelo io. Fantany vao nanomboka ny fametrahana ireo antota taratasy filatsaham-kofidiany
sy ny namelana azy rotsaka ho kandida filoham-pirenena tamin'ny 20 volana novambra lasa teo na dia teo aza ny tsy fanarahan-dalàna isan-karazany nataony.